hihinana le hazonaina dia nahazo azy ihany ny fahafatesana ara-nofo. Dia nisy fempotoana moa napetrak'Andriamanitra hoe zao taona ny olona dia tsy maintsy ho tonga fahafatesana ara-nofo io. Dia zay aloha zany no ahafahantsika manamarina hoe tena misy marina ny maty fanahy, ary maty fanahy daholo le olona nytenenin' Jesosy amin'le Lioka 7 iny hoe aoka ny maty andevana ny maty eo aminy. Dia ny fanontaniana mipetraka zany dia zao, zay ary nena Damasiva, manahoana kosa nenao netsika izay mbola velona amin'izao fotoana izao sy ny olona rehetra mihitsy hatramin'ny hoe taorianany Damasiva rehetra mandraka androany zany, mba manahoana ny toetran'ny olona rehetra move tahaka an'izany any sa mety ho hafa ny olona taty ariana zany. Fa alohan'ny hijerevantsika izay dia zao, ndeha jerena amin'ny ankapobeny amin'izay ary hoe inona amin'izay le fiainan'le olona maty fanahy. Zany hoe le fiainan'le olona maty fanahy zany dia zao lefa niala tao amin'le fanahy masina tao amin'ny fanahiny io dia ota amin'izay zany no mipetraka tao. Ka mahatonga azy hoe maty fanahy dia zao, tsy hoe maty le fanahy ao anatiny akory fa maty ara-panahy zany tena hoe ilazana azy, satria iny fanahy iny no nisy an'le fanahy masina, dia iny fanahy masina iny no nitondra an'le voninahitra, ary reo no nifandraisany tamin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Fa rehefa niala iny tsisy intsony zany le fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona, satria ny marina efa mipetraka amin'izay le ota zay voalaza fa efitra mampisaraka an'Andriamanitra sy ny olona. Mbola ho jerentsika ny tena dikany iny engany mba ho vitandroany. Dia le fifandraisan'ny olona tamin'Andriamanitra zany tsisy intsony, le fanahy tokony ifandray amin'Andriamanitra zany tsy afaka intsony satria ota no ao. Zay mahatonga azy hoe maty ara-panahy na hoe maty fanahy. Tena nomboka teo zany ny olona maty fanahy daholo. Le vatany mbola vatana ihany, nofony mbola nofony ihany, fa mahasamy hafa azy nofo tamin'ny mbola tsy nanota, nofo mitafy voninahitra, fa le nofo efa lavo efa nanota, nofo mitanjaka, dia ota amin'izay ny ao anatiny. Dia manomboka eo zany ny filaza, dia inona moa ny filazan'ny olona teo zany. Ny azo ilazana ny olona zany nanomboka tamin'izay dia na nofo ota na nofo mpanota, zay zany. Satria io nofo ota io dia efa akitsika ny tenin'Andriamanitra hoe nahoana izy lazaina fa nofo mpanota, satria raha ota ny ao anatiny izy lasa mpanota. Dikan'le mpanota raha hoe azavaina ara-tsipelina zany ny teny hoe mpanota dia mpanao ota. Ohatrany hoe mpangalatra zao dia tsy niasany dia mangalatra foana. Dia avy amin'le hoe ota koa zany niantsonan'le olona hoe lasa mpanota le olona nanomboka teo. Damasiva zany mpanota. Zay ngeny nevin'ny anarana hoe mpanota fa zany hoe tsika tiarina mandova fotsiny mety tsy neritreritra tsy niasa saina hoe tamin'ny fomba ahoana marina no nahatonga ny anaran'ny olona sy ny ilazanany olona hoe mpanota ny olona. Fa ohatr'izay zany lizy hoe le ota ny lasa niditra tao anatiny dia tsisy ninina intsony ny fiainana fa dia zay tianiny ota iny ometsika ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo dia lasa manao ota foana izy, manao ota foana. Dia zay mahatonga azy hoe mpanota. Ohatrany hoe raha mangalatra hoe manao halatra foana dia lasa mpangalatra, manao hoe manjony foana ny asany dia lasa mpanjony. Dia eto indray zany ota foana ny ataon'le olona, hitantsika araka ny tenin'Andriamanitra ho iaho dia lasa mpanota le olona. Vakitsika amin'izay ny ity tenin'Andriamanitra ity hoe taky ninona moa ny fiainan'ny olona ary nanomboka teo. Dia nofo ota izy amin'izay fotoana izay tamin'ny voalohany izy zany nofo mitafy voninahitra, dia mbola velona tsara ny fanahiny, mbola atao tsara le fanahy masina, mbola mpifandray sy Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Fa rehefa nanota izy dia niala amin'izay le fanahy, dia le fanahin'ny olona mbola atao ihany, saingy tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra intsony satria ota no nanjaka tao anatiny tao. Dia izy ny ota amin'izay zany no ao. Dia zay le maty ara-panahy zay le olona maty le fifandraisany amin'Andriamanitra. Dia ny fiainany nanomboka teo amin'ny mahanofo azy dia eno tsara ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany fa misy teny zay mamaritra azy tsy kelikely araka ny voasoratra tao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Genesisy 4:4. Genesisy 4:4 dia ny 9:7. Dia avy eo tsika mitsambikina amin'ny 9:5. Genesisy 4:4, 9:7 sy ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ny voalazan'ny teny ary ho Jehovah, tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy, nefa
20 taona ny androny. 15 ary hitan' Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ohatr'izay zany fiainan'le olona. Eto zao mbola nanazavan'le manoratra kely le nazavaiko ty le hoe ny ala le fanahy masina de ota am'izay no mipetraka tao, de izy ny ota iny de lasa nofo mpanota le olona na hoe nofo ota. De izay no ambarany eto tsy hanapako mandrakarivo amin'ny olona ny fanahiko, triny ny ala zany le fanahin'Andriamanitra, fa mifaniavana ozy izy dia nofo izy. De eo am'izay zany tiako tsindrina mavesatra tsara hoe ahoana ny tokony andraisantsika zany atao hoe nofo zany. Tsika mantsy manana an'le fitenenana mahazatra tsika ampiasaintsika indraindray hoe malemy ny nofo. Isaky matetika misy maso lafaka kely anao de ohatrany mampiony-teny anao sady mampandry ny eritreritra sy ny sainy sasany de ataona fa olombelona nofo amandra ihany, mitafy nofo ihany sy ny karazany, ka tsy fantatro samy manana ny eritreriny. Ny tsirairay amin'ny antony ampiasana an'izay teny zay aloha, fa tsy hany le resakintsika fa de zao fantaro am'izay zany hoe ny atao hoe nofo de ny nofo ota na olona mpanota amin'ny manomboketo amin'ity lesontsika ity. De io nofo io zany le nialan'ny fanan'Andriamanitra de nofo ota am'izay izy. De ny fiainana zany eo amin'ny 15 le voalaza hoe izay fisainana rehetra vao amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary marina nge zany, satria ny ota, ny atao hoe ota dia fandikan-dalàna. Zay le Jaona voalohany 2:7, ota égale fandikan-dalàna. Ka le fandikan-dalàna zany no lasa ao anatiny nisy olo-toerana lay fanahy masina. Ka mazava loatra zany fandikan-dalàna zany ke tsisy zavatra tsara na ray ary, fa ratsy foana nefa ino no anatin'le olona, de ino mahatonga le fisainana rehetra vao anatin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Normal be le izy satria otany ao anatiny. Fa ny apôstôly Paoly zay resantsika matetitetika eto no anisany tena namaritra misy kokoa ny tena hoe ahoana ny fiainan'ny olona rehefa ny otany manjaka sy manapaka ao anatiny. Vakitsika ary ny Romanina dia ny 7, efa namaky an'io tsika fa mbola vakina ihany. Romanina 7 de ny 14 hatramin'ny 17. Romanina 7 andininy 14 hatramin'ny andininy 17. Eno ary ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, izao ny voalazan'ny teny: fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna, fa izaho kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Fa izay ataoko de tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay halako no ataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho de manaiky fa tsara ny lalàna, ary am'izany tsy izaho intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Nanana fiainana izay tsy azony nitovirana ny apôstôly Paoly ka nosoratany tamintsika eto. De eto zany nilanan'le hoe contexte amin'ny antson'le nametraka an'izay teny zay tamintsika hoe inona ny tantara nisy tamin'izany fotoana zany. Fa ny nanoratan'i Paoly an'ity teny ity de azotsika jerena tsara mihitsy hoe vanim-potoana inona, fa zany hoe tsy mbola any aloha nijerevantsika azy, fa le teny voasoratra aloha zany naraisitsika vetrany hoe zaho izy de manambara an'izao, fantatsika fa araka amin'ny fanahy ny lalàna, fa izaho kosa izy zany nofo. De tsika nefa mahalala zany ny atao hoe nofo dia nofo ota, nofo mpanota. De tsapan'ny Paoly zany zay hoe amin'ny manofo ota, nofo mpanota anahy de zao izy ny teneniko, zaho kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Tena voafaritra mazava be zany hoe raha vao tonga tao anatin'le olona le nofo, de ny zavatra tonga de nataony de nanandevo an'le olona am'izay. De ny olona nofo am'izay manomboka eo, zay le hoe nofo tsy afaka eto amintsika intsony ho iaho. Le nofo an'izay zany zay atao hoe nofo ota na nofo mpanota nanomboka teo de andevo ny ota io daholo ny dikan'izay. Satria le ota zany tonga tao aminy de tsy mipetrapotsiny, fa avy hatrany tonga de nanandevo azy. Ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary moa hoe ny Paoly de nitsoro mihitsy hoe zangeo izy de namidy
ho andevon'io te ary tamin'izany fotoana zany moa misy mihitsy ny andevo amidy fa eto zany de zao tsy olona no nividy an'le andevo a ary tsy izy ale andevo fa le olona nofo ihany de iza no nividy anazy ny ota de midika an'le andevo de zao lazavainy tsara eo amin'ny 5 hoe misy zavatra tsy tiako mihitsy ozy izy amin'ny fiainako nefa laza ataoko ihany, misy zavatra tena alako ozy izy nefa ataoko, fa zao ozy izy tsy za tsony manao an'izany fa le ota zay mitoetra ato anatiko. Zay zany midika an'le hoe andevo, satria nahoana ny andevo ange de zao hoe tsy manan-tsafidy zany andevo zany fa na miteny ary ny tompony ho tapahana ny tanany ho tapahana ny lohany raha tam'izany fotoana zany hoe tsy afaka manda, tsy manan-tsafidy, tsy maintsy manaiky. Na de atao hoe ampanaovina zavatra tsy tokony ataony ary tsy maintsy manaiky, tsy afaka manda. Ka raha te handa le olona andevo amin'izay fotoana zay mety eo anatin'ny sainy fotsiny mba te handa fa izy tsy afaka manda. De ohatr'izay koa no nanazava amin'ny Paoly an'ity resaka ity hoe ohatran'izay koa izy le andevon'ny ota, misy zavatra ratsy be ozy izy tena tsy tiako nefa tsy maintsy ataoko, de nitsoron'le izy nefa tsy zaho izy manao an'izany fa le ota zay mitoetra ato anatiko. Zay ny famaritana ny atao hoe andevon'ny ota. De naka ohatra izy eo amin'ny 20 sy 20 hatramin'ny 20 e, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 eno tsara nge le teny fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato anatiko de ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny atateraka ny tsara no tsy ato, fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko, fa raha ny tsy sitrako no ataoko de tsy izaho intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Zay le izy tena nitsoron'ny Paoly zany hoe za mba te hanao ny tsara, raha ny faniriko de hanao ny tsara, raha ny fikasako de hanao ny tsara, raha ny eritreritro de hanao ny tsara ozy izy. Saingy zao izy izy ato anatiko ihany ny fikasana fa saingy tsy tanterako mihitsy le izy. Inona ny antony? Le otany eo anatiny tsinonako, le otany tompony, le otany baiko azy, le otany manandevo azy ka zay tian'iny ota iny atao ihany tsy maintsy ataony. De zay le hoe te hanao ny tsara izy fa tsy mahavita an'le tsara fa le ratsy ihany ny vitany, le fandikan-dalàna ihany, satria zay le fandikan-dalàna zay no ao anatiny. Zay zany fiainan'ny olona atao hoe mpanota na hoe ny olona nofo ota, de mazava be zany fa andevon'ny ota. De zay ny fiainan'ny olona rehetrarehetra zay mahatsapa-tena fa mpanota, zay mahatsapa-tena fa nofo ota ary nofo andevon'ny ota. De ohatr'izay daholo ny fiainany, ohatran'izay daholo ny fiainany rehetrarehetra dia andeha am'izay ry faritantsika le hoe inona ny vokatra nentiny zany amin'ny fifandraisan'ny olona sy Andriamanitra. Mazavatreo zany, mazavatreo mihitsy zany hoe efa tapaka le fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona. De zay no natonga le hoe tamin'ny voalohany vao nanota ry Adama sy Eva de nitady Andriamanitra hoe aiza moa ianao ry Adama, tsy nifankahita intsony, tsisy zavatra miafina amin'ny mason'Andriamanitra fa misy tiany aseho amintsika mihitsy zany hoe nahoan'Andriamanitra no voasoratra ao anatin'ny Genesisy hoe nitady any Adama hoe ry Adama aiza moa ianao. Inona no antony zany, inona ny dikan'izany? Dia raha voasoratra